manavaka asika rehetra tompoko amin'ny fifaliana indrindra ry tomponay ny azaonay misaotra anao mideranao mankalaza anao ary manome voninahitra anao tratra ity andro lehibe fanokanana ny diakona eto amin'ity fiangonana ity ary fankalazana koa ny fitsingerenan'ny taona ho an'ny nanorenanao ty fiangonana ity ary ny voka-dehibe izay atrenay ary ny fizarana koa fanomezana ho an'ireo sekolalahady koa zany dia fotoana sarobidy indrindra aminay fiangonana ity hamasiny ny fotoana rehetra hamasiny ny teninao fenohy ny hery ny fanainao ho fiainanao anay rehetra mianaran' Jesosy tompo amen. Voalohany indrindra ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mahatratra ty andro lehibe itya zay isian'ny fety maro samihafa mifanesisesy atao amin'ny fiangonatsika manomboka amin'ny fanokanana diakona zay hitatsika eto aloha dia arabaina manokana araka izany reto diakona vaovao zay nanolo tena ho an'ny tompo arabaina ihany koa isika fankalazasika ny fitsingerenan'ny taona ny orenan'ny fiangonasika zay ankalazaina rehefa avy eo amin'ny fomba tsotra anehoany izany amin'ny alalan'ny voka-dehibe koa arabaina isika amin'izany teboka faharoa sy fahatelo zany ary ny fahefatra farany zay tsy kely akory dia navitan'ireo zanatsika ny taom-pianarana ka nylorana azy fanomezana mba hamporosiana azy koa handroso tsara amin'izany fianarana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra izany ka ho tanteraka amin'izany atsika reo anie ny tenin'ny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra zay izy dia tsy hiala amin'izany izy. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarantsika dia Matitoko fahafito ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Matitoko fahafito ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aka mitsara mba tsy hotsaraina anareo fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo ary nahoana ianao no mijery ny sombin-kazo amin'ny mason'ny rahalahinao fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisotra ny sombin-kazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andry eo amin'ny masonao ry mpihatsaravelatsihy esory aloha ny andry eo amin'ny masonao ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao azo omena ny alika izay masina ary atsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo vandrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka miravira anareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ao aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Misy toetra izay tiana hosindriana amin'ny toetra n'ilay Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra be fitiavana, be famindrampo ary mpamela heloka. Zany ny toetra izay ananany ilay Andriamanitra ivavahantsika ary Andriamanitra manerintena, Andriamanitra be fitiavana, be famindrampo, mpamela heloka ary manetry tena fa tsy mba mirehareha. Zany lazain'ny lioka toko fahenina ny vakisika teo hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Izany toetra izany no tian'ny tompo hambolena ao anatintsika ao amin'ity androany ity, be famindrampo, be fitiavana, mpamela heloka. Asa raha mety aminao zany toetra zany aloha dia mitsikisiky ny sasany hoe ahoana kosa ny tsy hamety pastora matony mba manaiko kristiana dia te hanana n'izany toetra n'Andriamanitra madio sy masina zany, be fitiavana, be famindrampo. Tasika hoe be famelan-keloka koa raha tsy maninona raha fenona an'izany be zany avokoa izy telo ary be fanetretena koa moa tsy adindry fahefatra. Eto dia mampianatra momba ny maso Andriamanitra na Jesosy, mampianatra ny ampiasana ny maso. Sarotra feheziny io maso io. Raha vao masiaka ny olona, inona ny ahafantaranao anazy fa masiaka voalohany? Renao sy ny fasy misy masony.
mba jere tsara nataony jesosy niteny tamin'ny petera izy hoe mbola tsisy akoha nitely petera dia anda intelo ianao. Dia nisy vehivavy kely niteny amin'ny petera, ianao koa namany io jesosy io tamin'ny samborana any jesosy zany raha tetisika le tantara. Intelo nandana any ianao amin'izay ny akoho. Iry ravidavitra iry petera, nijery amin'ny maso feny fitiavana sy famindram-po ilay jesosy fa tsy mba nitsara hoe io ary le nilazaiko aminao, io le nilazaiko taminao io. Fa ilay masony jesosy maso feno antitra mamindra fo eo amin'ny fotoana anotanao indrindra no itenenana aminao tahaka tamin'ny azo fizaliana hoe raha eo mamelany eliny fa tsy fantandray eo amin'ny fotoana nandefonany miaramila azo indrindra tamin'ny fony jesosy. Raha eo amin'ny fotoana itenany olona ratsy ianao moa mba havita izany ve ianao? Ny fampiasana ny maso eto dia sary ilazana ny toetra ihany ny maso fa tsy ilay maso arabaky teny fa misy zavatra mibaiko ny maso ao. Inona mibaiko ny maso? Ny fo sy ny saina. Raha vao tezy io fonao io dia tonga dia mivandravandra mila hivoaka ny aty maso misy ny maso io. Fa rehefa faly ny fo tsikitsiky le maso tena tsy misalasala misy ianao hoe ohatra ny fizeriko anazy tao zay sy masony tao tena mena misy ny masony tao. Fa rehefa mitsikitsiky le maso a tena mahazo aina misy zay mifanena aminao tena miaina misy ianao hoe mba imaginenao moa ny raha avy amin'ny folo alina ianao asika ty moa miasa alina tonga mivadinao mitsenanao mitsikitsiky misy tena falifaly izy tena ary mamina hoe ha reraka anao chéri inona ataonao zay mahazo aina mihitsy ianao. Fa raha vao ianao reraka avy miasa koa mbola taina koa ty taiza ty nitara mivandravandra misy maso mijery anao eo ny fo. Misy vehivavy zay tena somary masika be mivadiny de zao mba teniny taminahy ento mba afaka pastora fa isaky ny ody avy mirava miasa tena tantara mariny ty dia mitobotoboka mafy misy ny foko marary io inona indray jesosy eo ny ataony vadiko androany. Fa ilay vadinao dia Kristy Jesosy na inona fahalemenao mitsena anao indrindra izy raha vao niditra nyty fiangonana ty ianao amin'ny maso feny fitiavana na dia nanota tamiko azy ianao na dia nivadika tamiko ianao ny masoko feny fitiavana feny famindram-po zany tsy mba niala taminao zany. Ny famindram-poko iny Isaia 4:20 ny andinin'ny 10 tsy mba hiala aminao ny famindram-poko. Andriamanitra be famindram-po. Zany fony Jesosy zany no tiany hafindra amin'ny retim-piainao azy tamin'izany fotoana izany. Fo malemy antitra tia tsy mitsara tsy manameloka saina zay baikoy ny fo sy ny saina mifandray ireo. Zany mahatonga an Jehovah miteny hoe tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Avy ao no mibaiko ny ainao avy amin'ny fo ao. Rehefa mijanona moa amin'ny fo dia mahita io maso io sa tsy mahita? Rehefa mijanona fitempon'ny fo dia mikilipy moramora le maso a enina misokatra eo ary izy dia misokatra fotsy eo fotsiny fa sy zavatra hitantsony eo. Izay lazaina eto hoe esory aloha ny andry eo amin'ny masonao. Ny dikany dia ilay fo feno fankahalana, ilay fo mahery ka mamena maso, ilay fo tsy mandresitra sy miantra mahita mandrakariva fa izy dia lehibe mibosina ary namany dia ambany sy kely tsy mahay ninninona. Izy dia marina foana na mivadiny na mizanany na mikomity na mifiangonana fa ny hafa diso foana. Fa ny an'i Kristy Jesosy tsy zany fa ny fahadision'ny olona nataony ahoana no raisiny tamin'ny tenany. Zany nafaty azy teo ambony azo fizaliana maty ny tondra ny fahadisoany hafa izy.
misy anarana nomeny Jesosy nyreto olona zay manana fo mirearea sy miavinavina, de misy teny maromaro ilazany azy. Mpitsara ny voalohany, aza mitsara mba tsy hotsaraina. Mpanohatra, araka ny ohatra hanoharanao no hanoharananao. Mpihatsaravelatsihy, mpanome ho an'ny alika zay masina. Reo no amaritan'i Jesosy ny anaran'ny olona tsy manana lay fon'ny Kristy. Androany ny tenin'Andriamanitra dia tena izao mihitsy ny tiany holazaina aminao. Ny foko misy hoy Jesosy no omeko anao. Izay le esory taon'ny fonao vato eo. Ny foko mpihatsaravelatsihy tsara namana, de maikery raha vonazy coin ny olona roa tena mpinamana. Haninona ny tena tetikeviny voalohany rehefa mitokana tamo miatakataka fa misy olona maro eto fa matsara manahirana. Inona ny ataony am'izay? Nareo ihany mahay anazy eo ko. Fifosa izy am'izay. Fa hoy Jesosy, tiava ny fahavalonao ary mivavaha ho an'izay manetsika anao. Matio 5:7 mianatra an'izany tsika rehetrarehetra. Sarotra ny mahafaka amin'izy io raha mety anao. Sekoly, vaovao ny sekoly omeny tomponao, dia tsy hitsarana iza na iza. Retsika tsara ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny sikoralahady, hampahery ny hafa. Ny fampivavaha ianareo mba ho sitrana, ny fanarona voninahitra fa tsy fanalam-baraka. Ary raha sendra misy aza mba mety ho fahalemena kely tamin'ny namana tokoa. Dia hoy ny Petera voalohany 5:5, ny fitiavana manarona fahotana maro, saromanao lay fahalemeny hafa. Fa se ianao ndray vo mare 1 millimetre dia mitonga 1 metre iny rehefa avy eo. Zavatra rainy reny rehefa mivoaka avy eo dia miaraka amin'ny carbonate sy ny levure. Tsy misy ara-foronina, maika fa misy. Izany toetra izany no esory na aloha, lay fo mankahala sy manameloka, esory hiala aminao eo androany. Dia hoy Jesosy hoe, indro ny foko lay voalefina, homeko anao raha mety anao. Azany tena kristianina marina, ny esorina dia lay fo mitondra ho any amin'ny elo mandrakizay sy lay fo feno fankahalana, firehariana sy fanamarina-tena. Fo vaovao no zarainy Jesosy amin'ity texte ity. Misiratsika mahafinaritra hoe Jesosy mora fo indrindra. Zany lazaina teo, aoka ho mpamindra fo hianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Mahafinaritra, tena mahafinaritra lay tenyny tompo eto, esory. Ianao ve mahalaza? Tsy mahalaza ianao, fa niteboka voalohany amin'ny esory dia ny sibebanao marina. Midikany esory, mibeba miova, io midikany esory voalohany. Ny olona mibebaka manko dia maninona ny fony? Torotoro ny fony. Lay fo vato tonga fo torotoro, zany mahatonga ny tompo laza hoe anakatolory ahy. Ny fonao esory ny tao io dia solohan'ny fony. Lay tsara sy velona, mitondra fiainana sy fisanganana amin'ny maty. Miteboka faharoa amin'ilay esory, tsy hainao fangatao indrindra ny fanahin'Andriamanitra. Satria tempoly inona ny fotsika? Tempoly ny fanahy masina ny hoe esory. Dia aoka ny fanahy masina manjaka ao anatiko, hanova ny toetrako teo fosafosa rehefa mahazoko hoany io. Ho tia miara-mivavaka rehefa mahazoko hoany, sisisiny ho any namana. Tasika ry mba hivavaka ny ranona fa manana problème izay. Aoka tsy hivoaka amintsika amin'ny rahalahy na amintsika amin'ny rahavavy fa manahirany fiarahamonina ity. Niteboka fahatelo amin'ilay esory, dia ilay tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy misy no andedihana sanapahana ilay fo ratsy. Hiala tao. Efesiana 4:5, ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy, azahoana mampiditra fo vaovao. Ny esory koa dia miandry anao ny rano Jesosy. Inona moa mahasasa ny fo maloto io? Ny rano Jesosy nivoaka ao Golgota, lay reny rano soa, iansoana ny fo mpanota ho ao avokoa ho sasan'ny rano Kristy.
raha manantony ianao fary jesosy raha ho ianao hoe jesosy eo mandoalika anatona ny alitara masonao aho tsy mba manana ninoninona fa ny foko maloto no moentiko mba ho sasany ranomasina ka hoe nihirantsika ny foko rehempamonjy atolotro anao de ahoana antony maloto ka diovy mba ho fonenanao mba raiso ho fananao ho anjakanao lay jesosy kristy manjaka ao anatinao sambatra ianao fa fo manana kristy farany aza omena ny alika zay masina aza omena ny alika zay masina ino moa ny atao hoe masina voatokana ao an'Andriamanitra ry diakona te hitoboka aminao ny tompo texte ao anao any ty voninandray zany fo vaovao entina manompo nahoana ny natao akavia io marika ny fo io zay reo sara ny akanjonareo mbola tsy nandinika an'io angambonareo fa natao akavia ny emblème misy ny sariny fo ny kristy misy azo fizalianao anatiny enganie mba tsy ho sary mipetraka fotsiny eto amin'ny tsaroanao izany fa atsarovanaareo indrindra fa ny fony kristy indrindra ry diakona nampidirina ao anatin'ny fonareo mahantry ianareo raha manadino an'izay averiko indray mandeha ny fony kristy nampidiriny ao anatinareo ka nanamasinana anareo androany hanana ny fony kristy raha mety ianao raha tsy mety ianao dia toizy ihany ny fonao mahazatra afinaritra ny teny dadaray solambo zay io hozy ny teny zafady fa avy amin'ny faritra besileo iny zay tagna amin'ny tana zay agnary magnaria za le tsy manao an'izay fa za hoe raiso ny fanomezana omeny tompo anao ry diakona ny fony kristy no omeny anao sambatra loatra ianao ny masina ve hatokana ianao androany kristy misy nao ametra tanana eo ambonin'ny lohanao hanome anao ny fahamasinany izy ny alika sy ny kiso zay hoarina ny devoly ny asany rehetra ary ny fombany rehetra mitena anao zay masina voatokana ao an'Andriamanitra ry diakona ry koral fikambanam-behivavy fikambanan-dehilahy sinoda ny tanora voatokana ianao aza omena ny kisoa ny vatanao zay masina na ny devoly na ny fombany na ny asany fa azony marina sy tsara ny asa zay omeny kristy anao diakona ve misy famaritana azy ty diakona ty mialatsiny fa fotoana ho an'zareo zany diakonos ndikany amin'ny teny grika ndikany ve domestique inona moa domestique amin'ny teny gasy mpiasa ao an-trano dia ny tranon'Andriamanitra fiasanareo mpanompo aty anao tsy grady io madiakona io fa fanimpony io paoly dia mitraza azy hoe bolos ho kristos zany hoe andevony jesosy kristy na ny pastoro zany andevony jesosy atao fiangonana tsy andevo isaky tsahina fa andevo manompo ny fiangonana misikendrena hanana ny hafa fiainana heviny faharoa amin'ny diakona dia tsy hafa fa messager ny diakonosy mitondra ny hafatra izy ianareo ihafatra jesosy ao amin'ny soratra maso ianareo tsy andamina fiangonana ny voalohany amin'ny farany amin'ny asanareo io hanompo an'Andriamanitra hizara ilay hafatra Andriamanitra serviteur koa mila zana azy mpanompo ny dikany diakonosy hanompo an'iza hanompo an' jesosy sy hanompo ny fiangonana amin'ny androm-piainanareo sisa rehetra tsy monimonina raha hoe tara le diakona anankiray dia ho avy ianao himonimonina hitsara amin'ity texte ty ho anareo misy eny izy ty anengrangady tara foana lazay lafa sasakady ny tonga aloha sao efa lasaka 10 minitra mbola sy tonga efa mahery folo mbola sy tonga ty mandreraka misy retina masika reto ho avy aminareo zay e raha sy mandinika tsara ianareo tena nahay Andriamanitra sady efa mahay raha teo aza monimonina fa raha mitady sitraka man'olona hoe paoly dia tsy mpanompony kristy ary aza manantena menaka sy fandikavana ianao dia tena mahay miasany diakona ianao dia zao tsy lay ny olon'Andriamanitra zany fa manompo aho ho aniza ho any jesosy fa tsy ho any olona mosesy aza raha nitarika ny mpanompony dia ny Israely mpanompon'Andriamanitra torabatiny azy ny fa sisy menaka na dia ray akory azy miomanany amin'izany raha tsy mahatanty angamba dia tsy fantatry ny farany sy zany ihany fa ny diakona dia mahafinaritra no ilazany asan'apôstôly azy tiandray dia ny lafiny pozitif amin'ny diakona lafiny pozitika amin'ny diakona ity
hoy izy ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ny andiny fahatelo lehilahy na vehivavy tsara laza sady sen'ny fanahy sy ny fahendrena fa ny anarantsika za lehilahy na vehivavy tsara laza fen'ny fanahy sy ny fahendreniko izy ty asa raha zaho aloha ny tamin'ny toeranareo dia nieritreritra mareny tena asan'ny apôstôly ty hoe jesosy io mba manana an'izany ve aho misy posé question raha za pasteur raha nytenenazay ianao pasteur dia tena tsara laza fen'ny fanahy fen'ny fahendrena jesosy io tsy manana an'izany fa meo azy zany fa tsy ananako zany fahendrenao zany kristy angata amin'ny tompo faomeny ny asan'ny apôstôly toko fahenana andiny fahadimy dia zao hoe feno ny finoana sy ny fanahy koa feno ny finoana raha ty anontany anareo adiakona tena feno ve zao ny anareo finoana mety anontany ianao hoe ye nefa ny tompo miteny matetika amin'ny apôstôly hoe ry kely finoana ry apôstôly efa niaraka taminy efa telo taona mbola lazaina hoe aiza ty kely finoana ty raha nijerenazy zao jesosy dia mety miteny pasteur atolo kely finoana ianao mibeba ianao fa ny avaliko an' jesosy ataony an'izay jesosy io vonjeo ao afaka amin'ny tsy finoako voninahitra ao an'andriamanitra resanaka ary fanahy masina zay fazatra amin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay vavaka isika jesosy eo meo ny fanahinao ahako kristy meo ny fonao ah kristy meo ny fanetrentenanao tsy hitsarana nameloko ny hafa fa ho feno ny fanahy ny famindram-po feno ny fanahy ny fahendrena feno ny fanahy ny fandeferana feno ny fanahy ny fivavahana ho any hafa mandritra ny androm-piainako manontolo meo reto diakona vaovao zany fonao zany jesosy sy zany fanahinao zany meo ny mpiangona rehetra zany voninahitra ny anaranao fitahihana ho fahasoavana ho fiadananao anay rehetra amianaran jesosy tompo amen raiso ny fitahihana ho amina rehetra ny fahasoavan jesosy kristy tomposika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimbonana ny fanahy masitra hatramizao ko mandrakizay amen